Izay ny amin'iny vaovao iny fa tsy ara-dalàna ny fidiran'ny Ezipark hitantana ny parkina eto Antananarivo renivohitra hoe ny vondry ny mpanohitra. Eo nivo ny mpanolotsaina ny tanàna Antananarivo renivohitra. Eo anatrian'izany indrindra dia metraka fitoriana eny nivo ny fitsarana misana ny ady amin'ny fanjakana ity vondry ny mpanohitra. Eo nivo ny mpanolotsaina ny tanàna Antananarivo renivohitra ity. Fanededina ary no arantsika. Ametraka fitoriana eo anivon'ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana momba ny raharaha Ezipark izay mitantana ny parkina eto an-drenivohitra amin'ny vondry ny mpanohitra eo anivon'ny mpanolotsaina ny tanàna Antananarivo renivohitra hoy Ramatoa Lalatina Rakotondrazafy. Tsy ara-dalàna ny fidiran'ny Ezipark hitantana ny parkina eto Antananarivo renivohitra hoy ity mpanolotsaina ny tanàna Antananarivo ity. Tsy nisy ny fiantsoana tolobity momba ny fitantanana ny parkina. Tsy mazava ny fifanarahana teo amin'ny fahafana-panatanteraka ny commune sy ny Ezipark. Mitondra ny raharaha teo anatrehan'ny préfecture de police zay nanao saisine amin'ny préfecture de police zay efa nahazo valiny zay tiany taratasy nomeny préfecture de police tamin'ny datin'ny fahafolo ny volana tamin'ny datin'ny fahavalony volana febroary taona 2024 teo namaly zany ny préfecture de police miainga amin'ny fitantanana ny parkina Ezipark io dia milaza izy hoe tsy nahalala ny fisiny io contrat iarahana amin'ny Ezipark io mihitsy raha tsy tamin'ny 27 volana janoary taona 2024 rehefa nandefasa ny trésorerie municipal taratasy nampafantatra mikasika an'io nefa nia isika nahalala fa tangazety efa tany amin'ny farany volana décembre farany taona 2024 tany dia efa naheny foana hoe ho ataon'ny commune les projets miaraka amin'ny Ezipark izany hoe nanotompona andraikitra mahefa solotena mpanjakana na représentant de l'État azy tsy nahalala akory ny fisiny zay raha tsy efa taty amin'ny farany volana janoary voalohany zay dia ny faharoa nanamafy ny préfecture de police hoe tsy nafantatra mihitsy fisina passation de marché tsy nafantatra fisina contrat tsy nafantatra fisina procédure mihitsy mikasika an'io fanomezana ny tsy miankina ny resaka parkina io zany hoe tena tsy nanara-dalàna mihitsy zany ny commune tsy nanaraka ny pitsopitsony takiny lalàna mikasika an'izay zay moa efa nanambaran'izay naninona tsy nasiana appel d'offre fa maninona no mikonkonon'ny commune atao fotsiny dia hoe fa maninona ny Ezipark ny nahazo an'io contrat io tsy mazava mihitsy nangataka fanazavana amin'izany imbe debe ary le izy alohan'ny nahatongavan-draharaha tety amin'ny haino manjery efa nangataka izahay na tamin'ny lefitry ny be ny tanàna aza fanazavana hoe mba azavao io fa tsy mazava aminay tsy nisy fanazavana azo mihitsy dia zao ny préfecture de police nanamafy an'le fitakinay milaza manao hoe marina tokoa fa tena tsy ara-dalàna io ary ny tena zava-doza tiako ampahafantarana anareo vahoaka n'Antananarivo zay antsika vahoaka n'Antananarivo zay tsy hita soritra mihitsy na kely azy ao anatin'ny teti-bola ny commune taona 2024 no Maria Andramatoa Lalatina Rakotondrazafy ihany koa fa tsy nandalo teo anivon'ny filakevim-pitantanan'ny commune Antananarivo renivohitra ny fifanarahana teo amin'ny commune sy ny orinasa Ezipark. Tsy misy hoy izy ireo ny mangarara amin'ny fitantanana ny parkina eto Antananarivo renivohitra ary betsaka ny fitarainana avy amin'ny mpampiasa izany. Hitondra ny raharaha eo anatrehan'ny tribonaly misahana ny ady amin'ny fanjakana ny vondry ny mpanohitra eo anivon'ny mpanolotsaina ny tanàna Antananarivo renivohitra ahafantarana marina momba ity raharaha ity.